Bonjour daholo tsika rehetra ny tokantrano any sy amin'ny toerana rehetra izay ianona ny fampianarana. Ty aminay aloha amin'ny teny ity tena mipoaka ny andro isaorana ny tompo. Raha vao mba mahazo masoandro ohatr'izao rehefa mba miposaka amin'ny masoandro dia mboatra mba tena mba sava. Any amintsika any tsy haiko hoe manahoana amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Fa na tsara ny andro na ratsy ny andro, Jehovah no manome an'io andro tsara io na io andro ratsy io ka dia isaorana azy amin'ny zavatra rehetra izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka zany. Hivavaka ry tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Miantso ny anaranao izay amin'izao maraina izao mety izy iray nivavaka ny ianao any an-danitra any. Hoy ny teninao manambara manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako teo fony io. Ka matoky sy mino ny fanatrehanao izay Andriamanitro amin'ity anio ity amin'ny fotoana izay iarahanay mianatra ny teninao. Ka dia manatrehanay feno eto Andriamanitro. Raha nivavaka izay sandratra izy dia tsy fantatray. Fa ny teninao manambara manao hoe ny fanahy no mifona ho anareo ny fifitarainana tsy azo tonoina satria tsy fantatrareo akory ary izay tianareo ambara. Ka dia oka ny fanahinao ray no ampiteny ny vavako. Ary izy no hivavaka ho anay amin'ny tsirairay avy ny tokantrano any amin'ny situation ihany koa izay misy anay tsirairay avy. Misaotra ray ny amin'ny tombon'andro mahavelona izay omenao anay isan'andro. Misaotra ny amin'ny fahasalamana ihany koa izay omenao anay ho an'izay salama. Raha misy tsy marary azy, raha misy marary azy Tompo dia isaorana ianao ihany koa izany. Isaorana ianao ihany koa ho an'ireo izay nitahinao miresaka asa. Isaorana ianao ihany koa ireo izay tsy manana asa. Isaorana ianao izay tantananao ny tokantranony tsirairay avy, ny ankohonany tsirairay avy, izay masahana ny fiainany rehetra. Ary isaorana ianao mbola ahafahanay mampita izao fampianarana izao satria tsy avy aminay izao fa avy aminao. Mba andraisan'ny tsirairay avy, anjarany amin'ny toerana izay ianon'ny fampianarana ny fitahim-panahy avy aminao. Raha io mangataka aminao izay ho an'ireo izay tsy salama. Ao ny voan'ny sery na ny sinusite, ao ny voan'ny asthme na ny allergie, ny kohaka, ny fahasemporana, ny areti-tratra, ao ny didin'ny maso, ny didin'ny orona, ny didin'ny lanilany. Ao ihany koa Tompo ny aretina maro samihafa tahaka ny vai izay mahazo, tahaka ny ao ihany koa ny areti-kibo, ny aretin'andoha izay misy olona tratra ny aretin'andoha tsy mety afaka mihitsy. Sy ny zavatra maro samihafa Andriamanitro. Eny mety maro ny aretina izay mahazo ny tokantrano kanefa tsy voalazanay. Fa ianao Andriamanitra mahita izany. Ianao ihany koa mahafantatra izany. Ho antsika izay ny tokantrano any misy aretina tsy voalaza eto dia tononona mivavantsika izany. Fa hoenin'Andriamanitra izany. Ka aoka Jesosy io, ilay dia kapoka taminao manasitrana ny aretina rehetrany, hikitika ny loharano-karetina izay voatonona rehetra teo sy ametrahana tanana amin'izao ora sy fotoana izao. Ka ninona aretina mahazo any tokantrano any, ninona fery mahazo any tokantrano any, dia aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao any hanasitrana izany dia ho sitrana izany. Ko mandidy ny aretina rehetra izay izay voatonona teo, sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy. Halleluja, halleluja. Eny Andriamanitra iray, eo ihany koa ireo izay ampahorian'ilay ratsy amin'ny aretina ihany koa satria ny devoly dia mahatonga aretina ihany koa. Ny devoly dia manakorotana tokantrano, mampisaraka mpivady, mampisaraka zanaka, mampisaraka ray aman-dreny sy zanaka, mampiady, mitondra korotanana maro samihafa. Lasa misy olona tezitezi-dava, misy olona lasa tiady sy ny zavatra maro samihafa Tompo. Eo ihany koa ny ampahorian'ny devoly izay mivoaka rora-bava be Tompo sy mitsipatsipaka amin'ny tany sy ny zavatra maro samihafa sy mikika sy miorakoraka. Eny Andriamanitro, misy olona ihany koa tsy mandeha fa ampahorian'ny devoly tsy mihetsika eo am-pandriana eo.
ampahoriany devoly tsy mahalobava tsy miteny. Maro tompony zavatra maro samihafa alefan'ilay ratsy anapitena ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ko andreo Andriamanitra izay mitaraina sy mitady ianao andro aman'alina ny tokantrano any ka ampahorian'ny devoly na tamin'izay voalazanay rehetra teo na tsy voalaza. Dia aoka anie Jesosy Tompo amin'ny herinao sy ny fahefanao dia ianao ny andrava ny asan'ilay ratsy izay any tokantrano any sy mangeja ny tsirairay avy any mba tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izy ireo intsony zany. Ko mandidy anao zay ry devoly Satana sy ny asanao rehetra, miala ianao amin'ity tokantrano ity, miala ianao amin'ny olona io tsy manakery tsy manapahefana fa mifampahoriana izay ataonao ry devoly sy Satana dia ilay vonina nohony amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy zany tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tokantrano io, tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tsirairay avy izay mihaino izao fampianarana izao na izao vavaka izao. Ka lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy ny anaran'i Kristy. Ravy Satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tokantrano intsony, tsy manakery tsy manapahefana amin'ny tsirairay avy izay mihaino izao fampianarana izao fa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Ka ninona nahazo ny tao tokantrano tao dia aoka re Jesosy ianao nefa namahy izany gadra sy fatorana izany dia ho afaka tanteraka n'izy ireo. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, dia rainy ianao Kristy Jesosy io. Halleluja, halleluja. Ary eo ihany koa Tompo Andriamanitra raha izay miaraka eto dia mpanompo tsy mahasoa izay ary tsy mahatoky anatrenao. Mifony izahay ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinana rehetra. Hoy ianao miteny manambara manao hoe izay mitsotra ka mahafoy ny fahotany no ambinina fa izay tsy mahafoy izany kosa dia tsy ahazo famelan-keloka. Ka eny isika izay eo tokantrano ninona fahotana vitantsika, ninona tsy famendrena vitantsika teo anatren'Andriamanitra dia ekeo anatren'Andriamanitra izany. Ifony anatren'Andriamanitra izany fa hamindra fo dia hamindra fo tokoa Andriamanitra. Raiso Andriamanitra ny fifonanay izay hoentinay eto anatrenao, ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Mietra eto anatrenao izay Kristy, mangataka famindram-po sy famelan-keloka. Dia mangataka aminao izay Jesosy eo diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Dia aoka Tompo ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra ary marina ny afaka anay tsy ho andevo. Dia ho pelantananao no metrahanay ny fampianarana ihany koa Andriamanitra. Ka aoka Tompo tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izao fampianarana izao na dia kely aza na ny fifandraisana ihany koa ny tokantrano any sy ny tokantrano ny tsirairay avy. Dia mampianarana iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaino izay vahoakanao. Dia raina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Kristy io, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no nanandrata amin'ity mpanomponao raha izao vavaka izao teto anatrenao. Iarahana amin'ireto vahoakanao izay mihaino izao vavaka izao. Halleluja, amen. Dia isaorantsika amin'ny Tompo lehibe, mbola afaka ny fampivavaka antsika fa ny tenin'ny Tompo dia manambara manao hoe fa ny fivavaky ny marina no mahery indrindra. Raha tao anatin'ny fahamarinana ny vavahantsika teo dia matoky sy mino fa ny vavaka Andriamanitra tany an-danitra tany. Inona ary ny lesona indray no resantsika farany teto? Ny lesona izay resantsika dia niresaka ny amin'ny trompetra faefatra. Dia inona ny hitantsika tao anatin'izany trompetra faefatra izany? Rehefa nitsofina io trompetra faefatra io dia simba hozy izy ny ray apatelon'ny masoandro, ny ray apatelon'ny volana, ny ray apatelon'ny kintana. Dia inona ny fahasimbana simba samby izany? Dia eo ny hazavana hoentiny izany. Eo zany nisy fahasimbana. Satria ny zavatra teneniny hoe ny andro izy dia very ny ray apatelon'ny hazavana hoentiny, ny alina ihany koa tahaka an'izany. Dia io moa tao anatin'ny fanazavana izay nentsika teto dia hita taratra tokoa izany satria ireo voalaza teo na ny volana, ny kintana, na ny masoandro dia ireo zany le luminaire na hoe fahazavana hoentin'Andriamanitra manazava ny tany. Ilay masoandro manazava amin'ny andro
ary ny volana sy ny kintana no entina nanazava amin'ny alina. Ireo ihany koa dia no entina nomen'Andriamanitra tamin'ny famoronana ampisarahana ny volana sy ny andro ary ny taona. Dia hita nefa zany fa au fil des siècles zany na hoe ao anatin'ny taonjato mifandimby zany mandrapatonga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia neniaina zany izay fahazavana no entin'ny volana na ny masoandro na ny kintana izay ary zany. Hitantsika fa misy zao ren'le ohatra hoe lasa misy le hita ao anatin'ny taonjato mifandimby zany lasa misy zany hoe éclipse zany. Zany nefa tamin'ny andro taloha tamin'ny namoronana tsy tao anatin'ny famoronana zany. Eo ihany koa ny resaka l'éclipse zany le hoe tonga dia hoe amin'ny andro atoandro mivoavolana io dia hoe tonga maizina ny tany ohatrany. Dia eo ihany koa ny zavatra anankiray le hitantsika hoe raha mijerisika amin'ny toerana maro samihafa zany dia efa miamiena ny hazavan'ny andro. Raha Madagasikara izy zao araka ny resantsika farany hoe ao anatin'ny andro anankiray dia hoe satria izay lefa nyresantsika teto hoe ao anatin'ny andro anankiray dia 12 ora ny andro ary 12 ora ny alina. A Madagasikara mbola voafehy tsara zay hoe 12 ora andro 12 ora ny alina. Fa aty ampita-dranomasina sy ny toerana maro samihafa zany dia efa simba zany zay zavatra zay. Satria raha mijery sika any amin'ny pôle nord na ny faritra Alaska iny zany any amin'ny toerana nordika reny zany dia efa hita mihitsy zany fa any misy an'izany hoe ao anatin'ny enim-bolana ianao anatin'ny maizina, ao anatin'ny enim-bolana ianao anatin'ny mazava. Dia efa simba zany zay fanazavana zay satria hoe 12 ora ny andro namboarin'Andriamanitra ary 12 ora ny alina. Dia nefa amin'izany misy hoe sy enim-bolana mazava, enim-bolana maizina. Dia efa misimba zany zay fanazavana izay zany. Dia izay moa no resantsika zany mikasika teny resaka farany fa tsy verenantsika firy-tsony le izy fa ny zavatra ho resantsika indray dia hijeritsika zany le parallélisme zany na le hoe fampitahana zany amin'ilay kapoaka fahaefatra zany. Ka inona indray ary ny zavatra hitantsika ihany koa amin'io kapoaka fahaefatra io dia jerentsika indray zany amin'ilay apokalypsy 4:12. Apokalypsy 4:12 no jerentsika. Apokalypsy 4:12 dia vakiantsika ny 9 sy ny 9. Zany hoe le trompetra fahaefatra zany mifanandrify amin'ilay kapoaka fahaefatra izany. Dia vakiantsika raha le 9 sy ny 7 mikasika le kapoaka fahaefatra izany. Ary ny fahaefatra napidina ny tao andoviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy. Ary mainy ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny. Izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Io moa zany le zavatra anankiray zany dia zao hoe lasa niakatra zany ny hafanan'ny masoandro. Lasa multiplier zany ny hafanan'ny masoandro. No nivokatra ny fahasimban'ilay masoandro hitantsika zany tary amin'ny trompetra izy hoe simba zany le hazavana omen'Andriamanitra io. Aty amin'ny loza fahaefatra izy dia lasa mainy masoandro ny olona satria nitombo ny hafanan'ilay masoandro zany. Mainy masoandro ny olona. Ka raha ny zavatra hitantsika zany teo amin'ilay loza fahatelo tamin'ilay kapoaka fahatelo inona ny zavatra hitantsika tamin'iny ny resaka ny amin'ny resaka hoe tsy fisian-drano. Hoe ny fahasimban-drano hoe lasa nangidy ny rano fisotro zany dia tsy simba zany le eau potable zany io resahana io hoe simba zany tsisy rano fisotro ny olombelona. Hitantsika zavatra zay amin'ity loza fahaefatra ity na kapoaka fahaefatra ny zavatra resahana eto zany dia zao hoe voamaika zany manasarotra an'izay tsy fisian-drano zay zany ny hafanan'ilay masoandro satria rehefa mafana ny andro dia inona ny zavatra misy tonga ny haintany. Dia rehefa tonga ny haintany dia manino tsy voamaika tsy misy ny rano efa rano mangidy io zany ary ny sotronao zany rano efa maloto io mbola hoe sorona aminao indray koa zany le rano vokatra le hafanana be zany. Eo amin'ilay tsy fisian-drano zany dia lasa inona ny zavatra misy manque d'eau dia lasa canicule ny zavatra misy.
io canicule raha vao miresaka canicule zany hoe tena mahamay be zany tsy aizakaina zany canicule zany vokatra n'izay hafanana zay satria miakatra zany ny hafanana eto tany de inona ny zavatra misy mitsonika ny glasy any amin'le faritra pôle nord ny resahantsika teo reny misy glasy ebeany ary eto amin'ity tany ity zany glasy io tena ngeza de tena ngeza zany izy io raha ny territoire ianany eto ambonin'ny tany ary angamba mety faritra glasy angamba mbola ngeza be noho ny territoire hoe tany azo ipetrahana de glasy be deabe io glasy io nefany any amin'ny faritra any amin'ny toerana nordika iny misy anazy zany de vokatra le hafanana zany de efa memitsonika zany reny glasy reny memitsonika reny glasy reny ohatra zao zay aty zany aty am-pindranomasina misy anay de misy fotoana zay zany rehefa tonga ny hoe fotoana mba hoe ialana sasatra zany de mandeha any amin'ny faritra any amin'ny montagne iny zany ianao de any amin'le montagne hoe les Alpes zany eto Frantsa misy an'izy io zany de rehefa tonga any amin'le Alpes ianao zany misy glacier any ohatran'le any amin'ny faritra nordika reny zany satria toerana mangatsiaka le any amin'le montagne zany hoe ny altitude zany any mahatratra any amin'ny 3000 mètres d'altitude any amin'le Alpes any zany de ny zavatra misy de ty isa-taona misy glacier zay zany eo amin'le toerana zany anakaikin'le montagne hoe Mont Blanc misy an'le izy de misy glacier io de misy io glacier io refesina isa-taona izy io de isakiny mandeha any tsy hoe isakiny mandeha any zany reo spécialiste zany isakiny mandeha any ary natomboko zareo tsy haiko natomboko zareo tany amin'ny ataontsika hoe nanomboka tany amin'ny an'ny 60 tany angamba na an'ny 50 nanomboka ny mesureny zareo zany no nalainy ny refin'le glacier hoe manao ahoana ny avon'ity glacier ty de nalaina zay refy zay mandra-patonga amintsika amin'izao andro ankehitriny zao zany fa raha ataontsika ohatrany hoe 200 mètres miala amin'ny tany ny avon'le glacier amin'izao fotoana zao angambany raha misy le izy eo ataontsika hoe 70 mètres angamba na hoe 50 mètres miala amin'ny tany sisa angamba tavela le glacier eo fa miaina le izy de rehefa mandeha any amin'le toerana mandeha any amin'io glacier io ianao de miala avy any ambony iny ianao zany mandeha amin'le izy tsy tadidiko ny anaran'le toerana hoe Montanvert angamba ny anaran'le toerana raha tsy diso tonga amin'le toerana zany ianao de tonga amin'le toerana ianao de misy eo ambony eo ianao de efa misy refy eo hoe teto ny glacier tamin'ny taona zao de midina mitohatra zany ianao teto izy tamin'ny taona zao teto izy tamin'ny 2000 teto izy tamin'ny anina fa zay tonga ary ambany be ary rehefa midina raha talozany olona mandeha eo ambony eo fotsiny fa ianao midina tohatra lavitra be vao tonga any ambany tonga any amin'le glacier ianao zany fa mitsonika le glacier loza nge zany raha olona tena loza zany satria tena efa mitsonika mitsosa meritra zany satria reny glacier reny koa nge rano eau potable reny rano azotrona reny zany reny mandeha any amin'ny rivière sotrona ty karaha reny koa nydritra zany de tsisy rano tsony koa zany ny rivière ny rano mandeha io de isa-taona inona ny zavatra misy rehefa mijery météo na mijery ny resaka manam-pahaizana momba ny resaka hoe climat zany na ny toetrandro de hita foana le hoe record d'ensoleillement zany hoe tratra foana zany io record io isa-taona ny amin'ny resaka hoe hafanana hoe miakatra be indray ny hafanana tamin'ity par rapport amin'ny taona lasa de isa-taona zany miakatra foana ho an'ny olona zay tsy mandinika zany de tsy mahita an'izay fa manam-pahaizana de miteny an'izany mihitsy ary mitsokatra ao mipetra mihitsy izy ny amin'izany zavatra zany hoe loza nge ty zavatra mitranga ty loza ty zavatra ty satria manambara n'inona zany rehetra zany manambara ny farany zany hoe ho avy ange ty farany ty satria tonga ny loza misy mpampianatra an'le zanako zay rehefa mampianatra azy any ampianarana any de izy koa tena mba mandinika de inona ny zavatra tany mais réveillez vous la fin du monde approche on va tous mourir zany ny ataony misy zany mihitsy de ny ankizy sasa metimety hoe ty vadala koa ty mpampianatra ty fa izy zany mba nisy mba tonga saina izy io tena ho ratsy ty tantara ty ry zalahy fin du monde ty miakatra ny hafanana mandoro ny olona ny hafanana vokatra an'izay de ritra zany ny rano amin'ny rivière reny memidina de ireo mpamboly ihany koa
le manao fambolena industriel zany ohatra mamboly katsaka be deaibe izy mamboly blé be deaibe izy zany hoe industriel zany de manao bassin de retention zareo inona moa io bassin de retention anangonana rano zany de io bassin de retention nefa alaina amin'ny rivière zany io rano fa rehefa alainy zareo le izy tezitra daholo ny olona rehetrarehetra hoe ahoany zareo manana rano nefa ny rano etsy amin'ny rivière rehefa tsisy tsony de zany niady eto am'izao fotoanantsika miresaka zao zany ny vaovao mandeha amin'ny télé zany misy ady be farany teo rotaka be amin'io resaka bassin de retention io fitazomana rano miady amin'ny ministèren'ny intérieur ny olona par rapport amin'io satria raikitra ny ady tonga ny polisy manala ny zareo raikitra ny ady lasa misy ady zany misy tension le zatra micréer tension le noho tsy resaka rano anginy edivany ady rano zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao vokatra n'le dérèglement climatique satria miova zany le toetrandro zay le antsoina hoe dérèglement climatique zany fiovan'ny toetrandro vokatra n'izay rehefa tonga ny hiver zany hoe amin'ny fotoana mangatsika amin'ny fotoana ririnina zany de lasa miakatra ny hafanana amin'ny ririnina nefa amin'ny ririnina zany tokony hoe mangatsika zany amin'ny ririnina de mangatsika ny andro misy fotoana amin'ny ririnina zany amin'ny toerana tokony feno lanezy tsy misy lanezy mihitsy de gaga ny olona fa hoanany tsisy lanezy amin'ny fotoana zay mbola tsy tokony ohatra ny hoe mitsimoka ny vohiny etsah efa mitsimoka sady satria miakatra le température de rehefa miakatra iny de maniry aloha ny vokatra eny etsah zany maniry ny am'ireny arbre fruitier reny ny amin'ny voankazo reny de rehefa aveo nefany afaka tapabolana izy manomboka maniry iny afaka tapabolana ray volana mivadika mangatsika be tapoka indray le andro de raha vao mivadika mangatsika ny andro nefa manomboka maniry le manomboka bourgeonner zany le azo de ina zavatra misy tonga de tratran'le gelé zany le izy na hoe atsika tapoka de simba indray le vokatra tokony hiakatra amin'iny zany de sahiratsaina mihitsy zareo ahoana ny atao de ina ny ataony atian-dafy re mifo manao an'izay izy am'ireny toeram-boaloboka reny am'le vignoble zany tany mboaloboka misy alema tsy misy lalana kely isaky ny voaloboka reny zany de amin'ny alina inona ny ataony zareo asiny barika zany melanelana ataontsika etratrany hoe isaky ny 50 metatra asiny barika de manelanelana ihany koa le lalana iny asiny barika de asiny afo mirehitra eo mandritry ny alina mba manina mba tsy gelé zany le vozy vao maniry iny miady am'zany fahasimban'ny toetrandro zany ny zanak'olombelona zany mba tsy hoe mba tsy ho simba ny vokatra ahoana ny anaovanao an'izany zany nge zavatra resantsika hitantsika amin'ny télé zany entsika amin'ny radio zany fa zany zavatra zany angetsy hoe normal zany fa fahasimban'ny toetrandro sy ny tontolo iainana zay misy atsika zany sy ny fahasimbany zany rehetrarehetra zany de rehefa tonga ny orana ihany koa satria maina ny tany amin'ny fotoana maintany iny de mivadika tapoka ny toetrandro tany maina be iny amin'le hafanana zany de rehefa aveo mivadika tapoka le toetrandro de avy ny orana iny orana avy iny inona ny zavatra misy satria le tany maina de le tany maina iny tsy mifoka zany le rano raha vao maina be mantsy ny tany de tsy mifoka rano de tsy mifoka le rano de lasa maninona lasa rakotra ny rano ny tany-mbary rehetra rakotra ny rano ny rano avy amin'ny lakany rano iny lasa mivoaka ty ivelany tonga hatrany amin'ny tokantrano vokatra n'inona zay vokatra ny fiakaran'ny hafanana zay misy eto ambonin'ny tany mahatonga n'izany rehetra zany zay le hoe réchauffement climatique zany simba ny tontolo iainantsika may ny tany may ny olona vokatry ny fiakaran'ny hafanana ary ny spécialiste zany de zao mitsoka trompetra miantso an'izao tontolo zao zay mahatonga n'le resaka hoe COP 21 ke le fivorian'ny firenena manerana n'izao tontolo zao hoe ahoana ny zavatra tokony ataontsika iarahantsika miasa hitandremana ny tontolo iainana ahoana inona ny zavatra ataontsika mba hiarovana ny tontolo iainana misy spécialiste eto Frantsa zao manao an'izany efa ministra teo aloha moa izy zany Nicolas Hulot amin'ny resaka environnement spécialiste any amin'izany mitsoka trompetra ao le Yann Arthus Bertrand mitety an'izao tontolo zao izy manambara mitsoka trompetra hoe si mange le planeta iainantsika raha hitantsika hoe la terre vue du ciel iny izy manao anazy miresaka amin'izay izy zany
hita manerana an'izao tontolo zao zany dia tamin'ny 2003 nanomboka izy io tamin'ny 2003 nanomboka izy io fa mbola vao sationany fotsiny tamin'ny 2003 zany fa inona ny zavatra nisy tamin'ny 2003 nisy canicule teto Frantsa na hery vaika dia na hery vaika angamba natratra teo amin'ny 2 volana teo angamba le izy nijanona teto tamin'izay zay mipetraka tany amin'ny côté Lyon zany hoe tany ambany la Frantsa zany akaikikaiky ny côté sud zany misy an'izy iny dia toerana efa mafana iny tratra ny masoandro amin'izay miakatra ny température mahatratra any amin'ny 40 degré any ny température 42 degré dans l'ombre ao anatin'ny aloka zany ianao 42 degré ny température ao anatin'ny aloka tsy misy rivotra mitsoka fa sepotra ianao manala akanjo ianao mijoboka rano mangatsika makany amin'ny baignoire ianao mijoboka rano mangatsika ianao mba miezaka makatsika mivoaka vaona vao mivoaka anao tonga dia maina vetivety tsy hitanao mihitsy ianao andeha eny amin'ny parky ianao mba hivoaka hoe mba andeha eny ambanin'ny hazo rivotra maina be sady mamay ny azonao tsy hoe rivotra maina fa tsisy rivotra tsiny fa io hazo io zany tsy mihetsika akory io hazo io dia mamiezaka ianao hoe hialaka ao ambanin'le hazo ohatra ny zavatra mavesatra be mamay be ny eninao zany hoe mampasepotra anao zany tsy zakanao dia tamin'izay 2003 zay be dia be ny olona maty ny be antitra betsaka ny olona maty vokatra n'le hafanana zay hoe nandoro ny olona le hafanana araka le nresahana teo be ny olona maty iny zany napiditra lisy dia rehefa avy eo amin'izay nanomboka ny akaiky ny eny akaiky dia amin'izao fotoana ianantsika zao 2003 tsika amin'izao fotoana zao 2023 roapolo taona lasa zany zay ny zavatra misy ihany koa dia zao mahatonga le hoe hafanana ihany koa efa tafiditra zany eto amin'ity planeta tany ity mandory le planeta tany dia inona ihany koa no mahatonga an'izay satria simba ihany koa zany le couche d'ozone miaro ny atmosfératsika miaro zao tontolo iainana misy atsika zao dia couche d'ozone io rehefa simba io zany miaro ny masoandro satria ny hafanan'ny masoandro iny mamay be dia iny miaro ny hafanana zany miaro ny hafanan'le masoandro tsy hamay be ty ambony tany kanefa rehefa misimba zany ny couche d'ozone iny dia inona ny zavatra misy rehefa misimba iny dia ilay hafanan'le masoandro iny zany lasa mitombo iny tonga ety ambany aty satria tsisy tsony le fiarovana miaro an'le masoandro ny hafanan'le masoandro tsy paka ety amintsika inona ny nahatonga ihany koa le couche d'ozone simba satria izay antony izay ihany koa no mahatonga ny fiakaran'ny hafanana ihany koa eto amin'ity planeta tany ity ny vokatra an'izay dia zao le émission de carbone no mahatonga an'izay ihany koa na hoe le gaz carbonika zany miakatra eny amin'ny habakabaka eny io gaz carbonika io zany mampiakatra ihany koa ny hafanana eto ambonin'ny tany zany izy io vokatra ny gaz zany hoe ny desena gazy alefatsika zany arin'ny olombelona zany amin'ny zavatra zay ampiasaina isan'andro zany dia io manimba ny tontolo iainantsika mampiakatra ny hafanana zany izy io ohatra ny tomobile zao dia le oxyde d'azote ny avoakan'ny tomobile iny miakatra eny ambony iny ao reo entreprise be dia be mamoaka ny fitambaran'ireo composé na bromé zany karazana gaz zany reny manimba miakatra eny ambony eny reny carbone daholo zany rehetra zany ao ihany koa ny composé halogéné zany miakatra eny daholo zany rehetrarehetra zany ireny nefa ny reny gaz zay miakatra eny amin'ny habakabaka eny amin'ny atmosfera reny dia zao reny nefa tsoina hoe gaz stable zany hoe rehefa miakatra eny zany reny dia hoe tsy hoe midissipe dia maty ho azy le izy fa mijanona eny amin'ny habakabaka eny izy mandritra ny afrina izy mijanona eny entre 50 ans et 1 siècle zany izy vao levona iny gaz iny ao anatin'ny 10 ao anatin'ny eny entre 50 ans et 1 siècle zany vao levona zany iny gaz iny eny amin'ny atmosfera zany hoe mijanona eny zany iny mandritra n'izay période zay aiza moa ny tsy ho simba ny couche d'ozone dia io couche d'ozone nefa ny elanelany eo amin'ny tany entre eo amin'ny entre 20 et 50 kilomètres d'altitude zany no misy an'izany couche d'ozone zany raha miala eto amin'ity tany ity zany mandrapatonga any amin'ny habakabaka any zany zay zany ny toerana misy an'io couche d'ozone io
Izany couche d'ozone zany nefa simba amin'izao fotoana zao. Dia raha mba mijery fotsiny tsika eo jereo nge ho alefako eto moa izy alefako eto le zavatra teo hoe ny zavatra niresahako teo ohatra mikasika le hoe le canicule tamin'ny 2003 ohatra na hoe niresaka momba ny réchauffement climatique zany dia ho asiana vidéo eto hoe jerentsika hoe ahoana tokoa ny effet amin'izany zavatra zany. Dia ho jerentsika ihany koa ny fahasamban'ilay hoe couche d'ozone zany fa hitantsika zany sur internet. Izy io zany miovaova toerana io dia miova forme izy io. Nandray izy tena ngeza be manao ohatr'izao ndraindray izy mikatona kely ohatr'izao dia se dilaté miovaova zany ny forme an'ilay izy. Vokatra n'ilay efa simba tsy inona ilay izy. Fa dia mingeza ilay izy, mingeza ilay izy. Août 2003, il fait chaud, trop chaud. La France suffoque à cause de la canicule. Pendant les 3 premières semaines d'août, les températures ne cessent d'augmenter jusqu'à atteindre un record de 44,1 degrés. Des patients majoritairement âgés affluent dans les services d'urgence des hôpitaux, déshydratés et en hyperthermie. Le personnel, débordé, manque de lits et de moyens pour rafraîchir les chambres et les patients. Pendant ce temps, les services de pompes funèbres se retrouvent débordés. 15 000 personnes meurent, en majorité des personnes âgées. 87% des victimes ont plus de 70 ans. À l'époque, ça crée une grosse prise de conscience sur la manière dont la société française s'occupe de ses aînés. Beaucoup des victimes étaient seules et isolées. C'est un trou invisible, mais pourtant plus présent que jamais. Cet automne, le trou de la couche d'ozone a atteint une taille record, 3 fois la surface du Brésil. S'il s'agrandit naturellement de manière saisonnière entre août et octobre, cette année, il s'est ouvert bien plus tôt et surtout a grossi très rapidement, en seulement quelques semaines. Pour l'instant, les scientifiques n'expliquent pas totalement son ouverture précoce. Elle pourrait être liée à l'éruption du Unga Tunga en janvier 2022. Le volcan du Pacifique a dégagé une énorme quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère et celle-ci a atteint l'Antarctique à la fin de l'année. Et en haute altitude, elle se transforme en cristaux de glace, détruisant ainsi les molécules d'ozone. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Pour d'autres, les soupçons pèsent sur les débris issus de la conquête spatiale. Il y a toujours eu un afflux de matière rentrant dans l'atmosphère. Avant, ça venait souvent des météorites, mais maintenant, cela vient aussi des fusées et des lanceurs qui se désagrègent en retombant vers la Terre. Nous ne connaissons pas encore l'impact du mélange de ces deux types de matières, mais en changeant la composition chimique de notre stratosphère, il pourrait y avoir des perturbations, notamment sur la couche d'ozone. Si tout se déroule normalement, le trou devrait rentrer dans sa phase de rétrécissement au début de l'année 2024. Mais son agrandissement ne sera pas sans conséquences. La fonte des glaces pourrait s'accélérer en raison du plus grand rayonnement d'ultraviolet sur le continent. Et pour qu'il se referme complètement, il faudra attendre au moins 40 ans. La fissure est gigantesque. Depuis plusieurs semaines en Antarctique, ce glacier aussi grand que Paris s'est détaché du reste de la banquise. Un bloc de glace de 1300 km² qui se détache en plein pôle sud. Une glace qui craque, se fissure ou se décroche. C'est l'une des marques visibles du réchauffement climatique. Sur les pôles, la fonte des glaces paraît de plus en plus irréversible. Dans le système climatique, il existe différents points de bascule. Des points qui conduisent à des changements soudains et irréversibles, qui pourraient se déclencher lorsque le réchauffement de la planète dépasse un certain seuil. Désormais, nous sommes quasiment sûrs que la banquise en Arctique disparaîtra. Une fonte des calottes glaciaires qui permet désormais aux bateaux d'emprunter des voies maritimes jusqu'alors considérées comme impraticables. Mais cette glace qui fond à vue d'œil, c'est aussi des conséquences graves pour le reste de la planète, notamment concernant la montée des eaux. Sur le long terme, plusieurs villes pourraient être submergées. Miami, Jakarta ou encore Rotterdam.
En France, la côte aquitaine est elle aussi menacée. Le bassin d'Arcachon, l'île de Ré ou l'île d'Oléron pourraient, si rien n'est fait, être recouvertes par l'océan. Je ne crois pas que les gens aient réalisé que d'ici quelques années, plusieurs mégalopoles disparaîtront. Pourtant, la plupart de nos villes côtières sont vouées à disparaître. Beaucoup finiront par être inondées à long terme. Et d'ici 2050, ce phénomène sera peut-être encore plus répandu. Avec un réchauffement supérieur à 2 degrés, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique constituerait un point de non-retour. À elle seule, elle pourrait, selon le GIEC, provoquer une hausse du niveau de la mer de 13 mètres. Izany anefa ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao zany mikasika an'io canicule io na io hafanana be io zany vokatra le fahasimban'ny masoandro dia izao hoe faminaniana efa nomenany jaune izany 2 taona lasa hoe isy zavatra mitranga tahaka an'izao. Tsika nefa miaina tanteraka ao anatin'izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary tena miazakazaka le izy, tena miazakazaka le izy. Raha ny fijerin'ireo spécialiste, raha mijery izy araka le teneniko teo ohatra zao le hoe fonte de glace, le hoe le glace mitsimoka zany, mitsonika azafady, le hoe glace mitsonika any amin'ny toerana glace ireny. Raha ataontsika ohatra ny hoe entre année 50 ohatra na hoe entre année 50 et 80 dia ataontsika hoe faible zany ny diminution le glacier zany hoe ambany ny fitsonika an'le glasy. Fa nanomboka ataontsika hoe nanomboka ny année 80 le izy dia nanomboka ny aingana le glasy mitsonika. Dia nanomboka 2000 mandra-pahatonga antsika amin'izao fotoana izao miazakazaka be ohatran'inona le izy. Dia farany teo vao nijery zao tamin'ny resaka reportage mikasika an'izay nanomboka tsy haiko ataoko hoe 2019 angambany izy izay na 2017 mandra-pahatonga antsika amin'izao fotoana izao vao mainka ny tombo be aingana be indray le izy, vao mainka ny aingana be zany hoe miaingana foana zany le izy isa-taona, miaingana le farany lozange zany raha olona. Izay mahatrompetra ny trompetra hoe alefa ny trompetra hiatsona ny olona hibebaka hiverenany amin'Andriamanitra mba tsy ho matiny zany loza izany izy, mba ho arovan'Andriamanitra amin'izany izy, mba tsy hahafaty azy zany, mba tsy hampaninina azy zany, mba ho voavonjy izy rehefa tonga ny mpapakatra. Fa ho avy le loza zany efa ho avy, le loza ho avy araka le trompetra tsofina. Fa ity kapoka ity, raha ny kapoka no jerena, zany hoe fa manomboka miraraka le kapoka ihany koa amin'izao fotoana izao. Satria efa tena simba ny masoandro, efa miamay ny zanak'olombelona tratran'io masoandro. Vokatra an'izay ihany koa ny olona tia andafy rehefa ny vazaha moa zany araka ny fitentsika zany, fa Madagasikara tsy fantatro ny amin'izao tsy fantatro satria zava tsy haiko loatra ny malagasy rehefa makeny amin'ny plazy dia tsy haiko loatra. Fa ny aty andafy ny olona rehefa mandeha ny amoron-dranomasina dia zareo mantsy fotsy be iny dia mandeha manao bronzage izy eny amin'ny masoandro iny. Zany hoe doro eny amin'ny masoandro io vatany io zany dia lasa miova ny couleur ny vatany. Dia faly ery izy rehefa miova ny couleur, tu t'es bronzé, nanao bronzage ianao. Fa ny zavatra tsy fantany fa tratran'le UV izy, le main'le masoandro zany, dia inona zavatra misy? Mitondra aretina ihany koa iny. Le UV io zany mitondra aretina zany izy io. Dia be ny olona ihany koa fa mpandory tena amin'io satria le hafanan'le masoandro efa miakatra. Dia inona zavatra misy? Lasa misy aretina mipohany amin'ny vatany iny zany tratran'le masoandro. Loza nge zany, mainy masoandro ny olombelona. Loza zany zavatra zany.
dia jerentsika vakitsika ilay izy eo amin'ny apokalypsy toko 2:7 dia ahoana izy apokalypsy toko 2:7 ary main'ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy mibebaka mba hanome voninahitra azy. Main'ny hafanana be ny olona izy dia rehefa main'ny hafanana izy dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Zay foana angely zanak'olombelona. Zanak'olombelona zany zao rehefa misy zavatra mahazo eo amin'ny fiainana, izy zany tsy mitady an'Andriamanitra, izy koa tsy mino an'Andriamanitra, fa manao ny fiainana izy. Manao ny fiainana izy. Dia rehefa misy loza mahazo azy eo amin'ny fiainana, dia inona ny zavatra mitranga? Raha misy Andriamanitra, manao ahoana ny mahazo an'izao loza zao? Maninona ny maty ny zanako? Maninona ny maty ny vadiko? Maninona ny voaroaka tamin'ny asako? Maninona ny tsy manan-kohanina ny zanako? Andriamanitra no mahazo loza rehefa misy mahazo ny zanak'olombelona. Fa ho hitantsika hoe iza moa no mahatonga ny loza mahazo antsika amin'ny fiainantsika isan'andro? Andriamanitra ve no mahatonga ny loza io? Sa vokatry ny fahotantsika io? Fa eto ilay loza zay tonga zany, ny fahasimban'ny trompetra zay nitsofina sy ilay loza zay nararaka, dia zao Andriamanitra mihitsy no mahatonga eto manao an'io zany vokatry ny fahotany zanak'olombelona. Satria Andriamanitra no mandraraka ny loza io eto an-tany zany. Dia inona no zavatra misy eto? Ny zavatra tenenina dia hoe miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ny olona ozy izy, vokatry ny hafanana be zany, satria mainy masoandro ny olona. Dia izy mainy masoandro iny miteny ratsy ndray ny ataony an'Andriamanitra, fa tsy inona ny ataony, tsy mba nibebaka izy araka ilay teneniny teo zany. Ahoana ozy izy teo 7 teo tapany faharoa dia ozy izy hoe ary main'ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny. Satria Andriamanitra mihitsy no manome an'ilay loza, satria izy no manana fahefana amin'ilay loza zany. Dia toy izy sady tsy nibebaka izy mba hanome voninahitra azy. Ilay olona zany sady tsy nibebaka hanome voninahitra an'Andriamanitra, fa mbola miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra indray ny ataony. Vao mainka zany lasa mpaniratsira ny olombelona amin'izao fotoana iainantsika izao zany. Tsy hoe efa tonga ilay loza dia hoe niatsara ny olombelona hoe nibebaka hoe fa niova ilay olona satria tena hitany hoe niaratsika ilay efa tonga ilay loza dia efa mba nibebaka ny olona dia mbo hoe niatsara. Fa rehefa tonga zany ilay loza tsy hoe nibebaka ny olona niatsara, fa vao mainka miaratsy ny olona zany. Satria manino? Vao mainka izy miteny ratsy an'Andriamanitra. Vao mainka miteny ratsy an'Andriamanitra izy zany. Ka ilay masoandro izay divinizen'ny olombelona, natompon'ny olombelona, ataony ho andriamaniny. Io masoandro io mantsy Andriamanitra, io Andriamanitry ny Romanina io. Ny masoandro, dia Andriamanitry ny masoandro Romanina io no niavian'ilay hoe alahady, satria ny alahady dia inona ny alahady? Andro ny masoandro ny Romanina ny alahady. Io alahady io nefa ny andro ivavahan'ny kristianina ny andro alahady zany. Satria ny andro alahady dia andro ny masoandro, andro ny Andriamanitry ny masoandro ny alahady zany. Zany masoandro zany ihany koa Andriamanitry ny Maya zany, sy ny Andriamanitry ny firenena hafa ihany koa izay manompo an'izany masoandro zany. Ny zavatra nisy anefa dia ity ny kristianina ihany koa lasa mivavaka amin'ny andro alahady io. Io andro ny masoandro ny anarantsika teto zany fa tsy andro n'Andriamanitra io, fa andro ny Andriamanitry ny masoandro. Io Andriamanitra io izay nidivinizen'ny olombelona, izay nitompon'ny olombelona, nataon'ny olombelona ho Andriamanitra. Io izay niandry andrano hoe io nitahy azy, le masoandro io indray no nandoro azy sy nampiempo azy. Dia moa anatin'izay Andriamanitry ny masoandro io le resaka yoga io, avy any andika ny vino yoga io. Dia mivavaka amin'ny masoandro dia manao an'le rehefa manao yoga ny olona dia tadidio tsara fa manao an'le salutation au soleil izy. Zany hoe miondrika ao anatrehan'ny masoandro. Dia manao ianao zany milaza hoe za tsy mivavaka masoandro zany fa fanaovanao an'izay dia efa ao anatiny ianao, ninona ao teneninao dia efa izay le izy. Fa io Andriamanitra izay nitompon'ny olona io sy omeny voninahitra io, fa tsy ilay Andriamanitra no omeny voninahitra, fa Andriamanitra indray ny aratsiny sy tenenany ratsy rehefa mainy masoandro izy. Tsy mba nibebaka.
dia io ihany no nandoro azy sy nampiempo azy. Mainy masoandro ny olona, matiny masoandro ny olona, miempo ny masoandro ny zavatra rehetra, mainy ny ala, mainy tanety. Tamin'ny Aostralia zao farany teo iny nisy le may daholo ny vokatry le hafanana zany, dia mainy tany Aostralia. Ary tsy any Aostralia ny fa manerana n'izao tontolo zao. Tratran'io le fiakaran'ny hafanan'ny tany io amin'le masoandro dia may daholo ny hazo, may ny bozaka sy ny rehetrarehetra lasa kriatr'ala daholo. Dia tany Aostralia misy an'le biby ty ao anatin'le ala, tsy tadidiko intsony moa ny anaran'le biby. Koala le izy. Any Aostralia le koala io mipetraka amina hazo izy. Dia tamin'le may le ala tany Aostralia, dia may daholo ny akamaroan'le koala tao, dia mifamonjena le koala. May ny kangoroa, may daholo ny biby tany anatin'le ala. Zay ngila izy vokatry ny fahotantsika ingeny mahatonga an'izany rehetra zany, mahatonga ny loza io tonga eto. Kanefa inona ny zavatra misy rehefa tonga le loza? Ngatsika olombelona ihany. Fa may ny tenan'ny zavatra rehetra zay eto ambonin'ity tany ity, vokatra n'izay zavatra zay. May ny tenan'ny zavatra rehetra. Dia ho antsika rezatra mpanimbazimba ny anaran'Andriamanitra io, vokatra ny loza zay misy, mibeba zay no atao fa tsy tsy manaraby ny anaran'Andriamanitra indray no atao. Tsika mantsy rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra no menatsiny. Fa isika aloha no asiantsika tsiny voalohany fa tsy Andriamanitra no asiantsika tsiny. Satria tsika mpanota fa Andriamanitra dia marina. Fa ho hitantsika eo amin'ny trompetra manaraka eo sy ny loza manaraka hoe ny loza zay misy eto an-tany ange dia vokatry ny fahotana. Kanefa iza no nitondra n'izay fahotana izay? Ka mahatonga ny vono olona, mahatonga ny zavatra maro samihafa zay ratsy tonga eto amin'ny fiainantsika. Fa tsy Andriamanitra no nanao izany, fa Satana no nanao izany. Fa ho fampisarahana amin'izay fotsiny dia zao hoe vokatry ny fahotana nataontsika dia zao tezitra Andriamanitra. Dia efa nitsoka ny trompetra izy, rehefa avy eo izy nampiraraka ny loza amin'izay, satria izy no manana fahefana amin'izay. Dia rehefa tonga amin'izay zay dia asian'ny Satana maninona? Mametsiana an'Andriamanitra indray ny olona hoe jereo, raha misy Andriamanitra izy, zao ve ny zavatra ataony? Dia miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra ny olona. Izay no mikasika an'iny izany. Hiditra indray zany tsika amin'ny trompetra telo manaraka izany. Inona indray no resahany eto? Vakintsika aloha amin'ny toko 9 ny andininy 7:10. Apokalipsy toko 9 dia ny andininy 7:10. Inona ny zavatra resahany eto? Apokalipsy toko 9 ny andininy 7:10. Dia nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teny voalanitra aho, izay nanao tamin'ny feo mahery hoe loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisa any trompetra sy ny anjely telo izay efa hitsoka. Nisy voromahery nanidina izy teny voalanitra. Nanao tamin'ny feo mahery izy, zany tamin'ny feo mahery zany tena niteny mafy mihitsy zany izy, ohatrany hoe tena nanao anjomara mafy mihitsy zany nitenenana an'izany tamin'ny firenena rehetra. Niteny mafy izy nanao hoe loza, loza, loza. Maninona nitenenana intelo le loza? Zany hoe intensification zany io, no amafisina zany le loza. Raha vao miverina intelo tahaka izay dia hoe fanamafisana zany zay le hoe fiverenana teny. Loza, loza, loza ho an'izay monina ambonin'ny tany noho ny feo sisa, ny trompetra sy ny anjely telo izay efa hitsoka. Zany hoe raha efa nitsofina ny trompetra efatra zany, hitantsika tao anatin'izay fahasimban'ny hazo, fahasimban'ny tany ihany koa zany tamin'io hoe fahasimban'ny hazo io, ny fahasimban'ny ranomasina, ny fahasimban'ny rano fisotro, ny fahasimban'ny masoandro. Dia na dia teo aza zany reny trompetra nitsofina reny hoe ny ray apahatelony reny no simba. Dia loza telo manaraka ho avy zany mbola loza mafy lavitra no le
anankiefatra voalohany zany izay fahitantsika zany tamin'izay nitsofina zany ka le anjely telo itsoka manaraka zany dia mbola mafy be zany ny loza zay hoentin'ireo anjely ireo ny amin'ny fitsofana ny trompetra dia hovakitsika ara zany loza zany zay tsofiny reto anjely reto ny amin'ilay loza manaraka izany. Vakitsika eo amin'ny apokalipsy toko 7 dia vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambefolo. Andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambefolo. Inona ndresahana amin'io andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambefolo dia iresaka zany le loza voalohany zany no resahana eto ny amin'ilay trompetra fahadimy zany. Loza voalohany satria hoe loza ozy ny amin'le loza telo ny amin'izay hotsofin'ny anjely telo. Dia hojerentsika zany le loza voalohany zany amin'ilay trompetra fahadimy zany. Dia vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambefolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anjely fahadimy mitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hita nonoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hita nonoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe. Ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka no ny setroka avy teo amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy teo amin'ny setroka nakamin'ny tany. Ary nomena hery ireny tahaka ny an'ny herin'ny mainoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza, fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasian'Andriamanitra eny amin'ny andriny ihany. Nefa tsy navela afaty izy fa ny ampanahitaina azy 5 volana. Ary ny fampanahitainany dia tahaka ny fampanahitainany maingoka raha mamely ny olona. Ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita, ary aniro faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly vao manao ety miady, ary tamin'ny lohany dia nisy satro-boninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Ary manambolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny an'ny liona. Ary nanam-piarovatratra tahaka ny fiarovatratra vy izy, ary ny fitsopakopaky ny henany dia tahaka ny fitrokotroky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka miriotra ho amin'ny ady. Ary manany rambo tahaka ny mainoka izy, sady misy fanondronana, ary amin'ny rambony misy ny heriny ampahorin'ny olona 5 volana. Ary manany anjeliny lavaka tsy hita nonoa ho mpanjakany izy. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, fa amin'ny teny Grika kosa Apoliona no anarany. Lasa ny loza anankiray, indro ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izany. Inona indray ny zavatra niresahana teo? Ndresaka mikasika hoe misy anjely milatsaka avy any an-danitra, nomena azy ny fanalahidiny lavaka tsy hita nonoa. Rehefa nisokafana zany fanalahidiny lavaka tsy hita nonoa zany, dia nisy setroka nivoaka avy teo amin'ny lavaka tao. Dia nisy valala betsaka nivoaka avy teo amin'ilay lavaka hozy izy. Dia manana rambo tahaka ny fanondronany mainoka ireny hozy izy, hoentina ampijanenan'ny olona sy ampahorianan'ny olona. Fampahoriana anatin'ny 5 volana hozy izy. Ary ny mpanjakany ireny hozy izy dia ilay anjely nomena ny fanalahidiny ilay lavaka tsy hita nonoa. Inona ny zavatra resahany zany indray? Io zany zavatra resahany io dia zao codé zany io zavatra io. Symbolika zany io, zay mahatonga an'ity boky Apokalipsy ity hoe livre de symbole zany. Zany hoe resaka symbole daholo ny zavatra resahana ato. Zavatra sary anohatra zany, misy heviny zany ara-panahy io zavatra resahana io. Fa zao tapitra ny fotoanantsika. Tonga ny fotoana tapany hariva dia tonga dia miditra amin'io resaka hoe kintana ny latsaka avy tany an-danitra io zany tsika. Iresaka ny kintana ny latsaka avy tany an-danitra io tsika, iresaka ny lavaka tsy hita nonoa io tsika, iresaka n'ireo valala ireo tsika. Hoe inona ny hevitra n'izany rehetrarehetra izany. Izay indray zany lesitsika amin'ny tapany hariva iny. Hivavaka tsika ary aloha hisaotra an'Andriamanitra. Tomporay masina sy tsara indrindra misaotra anao izahay
fa noho ny fahasoavanao dia afaka miara-mianatra sy nandinika ny teninao zahay. Isaoranainao izay vita tamin'ity tapany marain'ity, ary isaoranainao ihany koa izay ho atomboka indray amin'iny hariva iny. Eo ampilatananao ny fanametrahana izany sy mbola metrahana ihany koa ny fotoanany manaraka, dia oka ny sitraponao ireny tanteraka. Ka le rahanao soa Jesosy handrakotra ny tsirairay avy ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ary oka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidina anay ka hiaro anay. Teraina mandraka izay ny anaranao ray, manamasina anay ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Ankalazay ny anaranao ray, mena voninahitra ny ianao. Masandratra hiavy ny anaranao Kristy io. Halleluia. Amin'ny anaranao Jesosy nandratana izany vavaka izany teto anatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Halleluia. Amen. Dia izay ny fotoanantsika mandra-pionana indray tsika rehetra. Bye bye.